zay ny amin'iny fa zanaka kaninina hatrany amin'ny dimanjato sy arivo fototrandry no novolen'ireo vehivavy avy eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena ho fandraisana anjaran'izy ireo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ary ihany koa ho fanamariana ny andron'ny vehivavy no nanatanterahana ity hetsika ity omaly no natao izany teo anivon'ny orinasa miaramila usine militaire tany Moramanga tany. Ankoatra ny hetsika fambolekazo dia nisy ihany koa ny tolotra izay nomena ny CSP2 tao an-toerana izay no ny bantoerana tao anatin'ny fandraisam-pitenenana izay noraisin'Andriamatoa Clarissa Solofonirina vadin'ny ministra ny fiarovam-pirenena malagasy tsara ny mampafantatra fa ny fifanomezan-tanana sy ny fanamafisana ny firaisan-kina eo amin'ny mpikambana no tena antony nanaovana ity hetsika ity. Nisy ihany koa ny nofokena amin'ny tampihavanana namaranana izany fotoana izany. Tontolon'ny finoana ary nakalazana ny aladin'ny Dorcas manerana ny nosy ny fiangonana Ambotry ny Manga eny Avaradrano eny nianoka tanteraka tao anatin'ny fanamariana izay aladin'ny Dorcas zay zany ny teny anivon'ity fiangonana Ambotry ny Manga Avaradrano ity. Nasain'izy ireo itorony ten'Andriamanitra teny atoerana moa ny filoam-boninahitry ny Dorcas avy eo anivon'ny FJKM Amboniloha Jerosalema Goaratsika ny sary. Nasain'ny avy ao amin'ny fiangonana FJKM Ambotry ny Manga hitondra sy hizara ny ten'Andriamanitra tamin'izy ireo Ramatoa Rasola Arjao Perle. Izao moa no natao ireo tompon'andraikitra teny an-toerana dia mba ho fitondrana fampahirezana sy traikefa ho an'ny fiangonana indrindra ho an'ny vehivavy Dorcas eny an-toerana izany. Ny fanojo indrindra tamin'ny aladin'ny Dorcas manerana ny nosy moa izao famangina nataon'ity filoam-boninahitry ny Dorcas avy eo amin'ny FJKM Amboniloha Jerosalema koa ity. Nasain'ny FJKM Ambotry ny Manga fitiavana zany hitondra ny ten'Andriamanitra satria ny alahady androany izay aladin'ny Sampandrofia dia natokany fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ho alahadin'ny Dorcas ihany koa ny sampana Dorcas manerana ny nosy dia ny antso azy zany ny rahavavy Dorcas eto amin'ny FJKM Ambotry ny Manga mba hitondra ny ten'Andriamanitra ka dia nafaly atokoa zany satria efa nanorina tena ary ny rahavavy ato zany no filohan'ny Dorcas eto izay ny antso ny tenanay. Ny afatra manokana zany dia avy eo amin'ny ten'Andriamanitra ihany izay manambara anisan'ny ampahany kely moa zany tamin'ny ten'Andriamanitra ny amin'ny hoe firana nataon'ny Debora izay fantatsika fa mpaminany vavy tena nahavita azy mihitsy satria rehefa izy no mitondra ny fanjakan'ny Israely tamin'izany fotoana zany dia nilamina tanteraka mihitsy ny vahoakan'Andriamanitra tsy nisy fitsarana mitongilana tsy nisy olona nitaraina fa tena nilamina mihitsy nandritra ny 7 taona raha ambaraka mba miteny frantsay izay ilay ambarantsika hoe stabilité politique. Tena faly be ny vahoaka Israely tamin'izany fotoana zany dia ampahany na mpahirezana ny Dorcas ty mahavita azy zany andriambavilanitra ary zany moa dia hery atafin'Andriamanitra ny sampana Dorcas. Laza ihany koa ny tenany fa fanohitra ray ahafahana mampandroso firenena ny vehivavy ary manampirofo izany hoy izy ny fisin'ireo vehivavy marobe ao anaty baiboly izay nanavitra ny fireneny. Fantatra fa amin'ny fiandohan'ny volana May ho avy izao dia isy hetsika lehibe mahakasika ny vehivavy izay andraisan'izy ireo anjara eny amin'ny Paon d'Or eny Ivato. Tompokila sy tompoko vavy manapetra ny fotoanantsika ao anatin'ity fotoanan'ny fampalalam-baovao ity dia faranantsika treto indray izay fotoanan'ny fampalalam-baovao izay ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mirary antsika ihanoka tanteraka ao anatin'ny fetin'ny Paska ampifaliana toy izay ihany koa ny alatsinain'ny Paska ary dia hanetanana ny rehetra ny sorohana ny loza samihafa mba ihanoka ao anatin'izay fetin'ny Paska mahafinaritra izay ny rehetra no metraka ny velomandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary makasitraka tompoko.